zao nao resy tsy miady zao manananao mpanolo-tsaina mahay ka izay olazainao rampitsy teo ekeko sahady zao manaiky anao mandrakizay tsy lavolefona zao nao resy tsy miady zao manananao mpanolo-tsaina mahay ka izay olazainao rampitsy teo ekeko sahady zao manaiky anao mandrakizay fara izao manananao azy tokino matsoty zao tombo tsy mba hoikily ao nao resy tsy miady fa manananao fara izao manananao azy tokino matsoty zao tombo tsy mba hoikily ao nao resy tsy miady fa manananao va miafina tsy aiko sofa manananao mpanolo-tsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety anderaka any aiko zao matoky anao mpiady mahay tompo orany avokany anio zava miafina tsy aiko sofa manananao mpanolo-tsaina mahay koa raha misy ny zava-maoro mety anderaka any aiko zao matoky anao mpiady mahay fara izao manananao azy tokino matsoty zao tombo tsy mba hoikily ao nao resy tsy miady fa manananao fara izao manananao azy tokino matsoty zao tombo tsy mba hoikily ao nao resy tsy miady fa manananao tokino matsoty zao tombo tsy mba hoikily ao nao resy tsy miady fa manananao nao resy tsy miady fa manananao nao resy tsy miady fa manananao
Alleluia, dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soeto amin'ity fotoana izay fanaovantsika ty amin'ny Andriamanitrantsika. Mino aho fa misy zavatra oman'Andriamanitra ho antsika amin'ity takariva ity. Mbola mankasitraka an'Andriamanitra hatrany tena koa ny amin'ny tombontsoa izay ahafahako anao zao asa fanompoana izao ary mankasitraka ihany koa amin'ny fanompon'Andriamanitra any amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana izay omeny anay ankehitriny dia manana zavatra omanantsika ny tompo ka manasanao za haharitra hatramin'ny farany dia asao sahady na manao amin'ny tambazotra Facebook ao amin'ny alalan'ny fizarana an'ity live ity fa manana anjara tsara koa izy amin'izao takariva izao. Dia mbola tsy tapitra ny volana janvier fa mbola misy an'ity andro hariva ity manana anjara mbola ao anatin'izany ianao dia minoa izany ao anatin'izao faran'ny volan'ny famafazana izao fa tsika namakivaky an'iny volana iny dia mendrika misaoran'Andriamanitsika ao anatin'izao live izao tsika dia tena hoe hisaotra an'Andriamanitra ary minoa fa tena akasika amin'ny fon'Andriamanitra izany fisaorana izany. Andao aloha tsika hivavaka sady metraka an'ity fotoana ity ao am-pelatanan'Andriamanitra dia hifona aminasika raha misy zavatra mety nataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra manahaka anazy ty asa amin'ity fotoana ity dia hifonantsika aminazy zany fa izy vasaintsika hiasa fene dia hiasan-drato ary amin'ny fonanao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fonanao zay amin'izao fotoana izao. Mankasitraka fonanao zay satria matsapa fanahazo, matsapa izay fanokarakarainao tao anatin'ity tontolo andro ity Jesosy dia tena hoe niasa niaraka taminay ianao mombanay ianao dia isaoranay fenanao zany ary ao anatin'izao live izao Jesosy dia mbola mankasitraka fenanao hatrany izay ianao nanome fitaovana, ianao nanome fotoana, ianao nanome fahafahana tsirairay avy mbola mivorara ampalahitra indray. Mankasitraka fenanao ny amin'ny zavatra omanao anay amin'ity takariva ity ary manasanao hatrany izay fanay masina meno anay ao anatin'izao fotoana izao. Manasanao izay anatrika anay eto manomboka amin'ny fiandohany ka hatramin'ny fahafarana. Manasanao hiasa eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny vavaka rehetra izay asandratra eto ary inona mety ho fahotana manaraka anao tsy asa amin'ny fiainanay Jesosy dia hifonanay eo anatrihanao zany na ny mety fanininay na tsy fanininay fa fantatry Andriamanitra masina ianao ary atianay tena hoe araka ny sitraponao ny vavaka rehetra izay asandratra eto. Ny rahanao to ambony azy fijaliana Jesosy no inonay sandraisanay indray nefa melan-keloka amin'izao fotoana izao ary mankasitraka fenanao sahady izay. Inona Jesosy mety rivotra alefa ny fahavalo manahaka anao tsy asa eto dia fa le vonay amin'ny mety mifanainao masina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao izao. Inona fahavesana, inona mety tsy fantohana alefa fahavalana ny tokantrano tsirairay avy ihany dia fa resy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tonga soeto anao fanahy masina atao indray izay tianao atao izay sitrako indray eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra indrindra iray eo. Halleluia. Amen. Amen. Dia minoa ianao fa eto ny Andriamanitrantsika efa miasa eto isika fa araka ny teny tany am-piandohana tany dia hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao manasa ranadahy anankiray isika hitondrantsika ao anatin'izany fisaorana zany tao anatin'ny volana janvier izay retrentsika hoe lava dia lava tokoa kanefa tena hoe nitahy antsika Andriamanitra afaka namafitsika afaka nianatra be dia be tsika tao anatin'izany hoe famafazana zany fa tena hoe tombontsoa antsika zany ary santrasarina zany volana février zany tsika febroary zany tsika ao anatin'ny ora vitsivitsy dia mbola manana teny fikasana manao antsika izy ao anatin'izany volana manaraka izany fa hisaotra anazy sika ny amin'ny zavatra nataony ary hisaotra anazy sika ny amin'ny zavatra mbola ao ataony. Maky ten'Andriamanitra aloha tsika mialohan'izany dia ny ao amin'ny salamy fahaefatra amin'ny zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaorany Jehova rehefa nahaka Jehova Andriamanitra lehibe indrindra ianao fa mila piratana sy voninahitra no fitafinao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay.
ary mametraka nirairandriany trano amin'ny rano sady manao ny raona matevina hokalesiny ka mandeha amin'ny elatra ny rivotra ary manao ny rivotra hoirany sy ny lelafo ho mpanompony. Amen. Zany zany teny fampaharezana antsika hiditra ao anatin'izany hoe fisaoran'Andriamanitra zany na hoe nombantsika izy be dia be ny zavatra nitranga tao anatin'ny vola janvier teo fiainantsika manokana teo amin'ny firenena fandaontsika hisaotra azy dia manasanao zay raha nadahy hitondranay ao anatin'ny zavamanka izany. Makasitraka indrindra tompoka na miana sehatra amin'izao fotoan'izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola manome sehatra sy fivelarana amin'izao asa fanompona izao araky ny tonombavaka izay notonon'ny mpanompony teo asany ten'Andriamanitra izay efa vakiana teo dia manasa antsika tsiraray avy tsy hoe zaharery moa ny vavaka eto fa ianao koa anatin'ny tokantrano ao naiza misy anao dia mivavaha eo anaty an'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra indrindrandrindra tompoka amin'izao fotoan'izao fahatsika tompoka. Raha eo mbola misaotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ireo fahagagana marobe tompo malalo izay nataonao izay nafafinao taminay tsiraray avy nandretsany volana janoary iny Andriamanitra. Misaotra tompo satria tena tsapanay mihitsy fa tena hoe tsy irery zay Andriamanitra. Tsapanay mihitsy hoe manan'Andriamanitra mahery zay, manan'Andriamanitra mpanome vahaolana izay. Eny tompo malalana dia nisy aza ny zavatra somary hoe sarotsarotra ny lalovanay dia tena hoe tsapanay hoe teo ianao Andriamanitra nanohana anay, teo ianao Andriamanitra nanasitrana anay. Eny Jesosy malalana ny fotoana izay nafahanay namafy tao amin'ny fanjakanao na ny hery tanjaka vola sy ny arena izay nanananay tompo malala nafahanay nanararotsy nanompo anao Andriamanitra dia makasitraka anao be dia be izay dada satria tsapanay hoe tena eo ianao Andriamanitra. Tsapanay hoe tena hoe tsy miady rery izay tompo malala fa tena hoe navelanao teto amin'izao tontolo izao zay ary miporofonao hoe manana anao zay Andriamanitra ka dia makasitraka anao zay tompo malala. Jesosy malala tao anatin'ny teny mpaminaniana Jesosy dia afaka ny fiangonana namafy, afaka namafy tiavana, namafy faliana, namafy izay zavatra azo ny tananay atao Andriamanitra dia makasitraka anao satria matoa izay tsiraray avy Andriamanitra nanao izany dia teo ianao Andriamanitra ka dia makasitraka. Ary amin'izao fotoana izao koa dia mbola misaotra satria hiditra ao anatin'izao volana février izao zay Andriamanitra izay mino tompo malala izay tsiraray avy fa aneo fahagagana sy takatra ny saina ianao, aneo ny voninahitra ao mahagaga ianao Andriamanitra. Ary izay Jesosy malala matoky ny fiasanao izay tsy miova mantsy nio ary mandrakizay ary aneo fahagagana mahagaga amin'ny tsiraray avy tompo malala na eo amin'ny ara-panaza na eo amin'ny ara-nofo na anaty tokantrano na am-pianarana na am-piasana tompo malala dia aneo ny fahalehibiazanao ianao Andriamanitra ary dia mivavaka ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra mba hanana fahamasinana fahamasinana zahay ankivolana ao avy ity Andriamanitra. Eny fa anaty amin'izao fotoana izao ary Jesosy dia okany rano misy manamasina anay tsiraray avy mba ho hitany azo rehetra izao izany hoe manana anao zany zay Andriamanitra. Makasitraka tompo satria hainao atao ny zava-tsarehetra rinonay sahady Andriamanitra fa aneo ny fahalehibiazanao ianao, aneo ny voninahitra mahagaga ianao tompo ary ampitafy anay tsiraray fahamasinana tompo hiditra ao anatin'izany volana février zany. Makasitraka dada satria tsara loatra ianao voninahitra ny anarao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Dia makasitraka indrindra raha nadahy tondranay atao anatin'izay vavaka izay amin'izao fotoana izao tsika dia hanaraka hira anankiray fa mialohan'izay aloha dia andaontsika hanaraka fijoroana vavolombelona anankiray rahantsika amin'ny ravavy dia manara finaritra to. Alleluia. Dia itsivavolombelona dia navinahitra amin'Andriamanitra irery any tamin'ireny andro-botoka nandeha nakany Morondava ny ray aman-dreniko dadanay fa lasa fa nananaraka avy ato aoriana mamaky sy ny zandroka dia mipetraka teo amin'ny devant zany zareo dia tonga tany amin'ny toerana anankiray dia tsy mividy intsony direction ilay tomobily fa tena hoe izay tondrahan'ilay tomobily amin'zareo tany sisany dia latsaka tany anaty tatatra izay ilay tomobily mafatratra tany anaty tatatra
dia isaorana an'Andriamanitra fa namafy arako koa dia tsy nisy nanino zareo a tsy nisy naratra indrindrandrindra tsy nisy ianana foy dia zany tena isaoraka an'Andriamanitra satria mety hoe sahirana ihatra raha sanatria hoe miditra hopitaly zareo no sanatrian'izany hoe naninonanina tany dia aveko amin'Andriamanitra voninahitra fa tena hoe Andriamanitra mpiary tokoa izy tena tanterany hoe localisé anazy ny fievan'Andriamanitra na dia nandeha tany lavitra tany ara izy izy koa na lalany vavaka tamin'ny meloha nandeha sy teny an-dalana dia tena hoe mamaly vavaka Andriamanitra ilay verina aminazy irery any voninahitra tamin'izany lalan'izany moa nefa aty amin'ny gauche tatatra dia navany amin'ny droite antsana be raha mahentsika amin'ny vavao reny tena misy hoe tobila lasaka mivadibadiky be lehibe any anaty antsana any raha sanatrian'izany hoe tsy tany amin'ny gauche izy Andriamanitra tena nalala mihitsy ny lalana hitondrany hoe raha aty amin'ny gauche nareo no fatraka dia averina amin'Andriamanitra mivoninahitra averina aminazy misaotra era-peratsaina satria tena faly noho ny fiarovany ary amin'izao fotoan'izao zareo fa tafaverina sy matsara indray ty Antananarivo tsy misy loza intsony dia mankasitraka indrindra tomboka. Alleluia dia mankasitraka ny ravafezoro nitondra ny zara tamintsika zany fitsona vavambeny izany tena mendrika ny saorina Andriamanitra satria miaro atsika izy naiza misy atsika. Dia amin'izao fotoan'izao tsika tonga eto amin'ny fotoanan'ny fampahiresana dia mino fa manana zavatra tiana tenena amintsika tompontsika tiana mbaro anatin'izao fampahiresana izao moa dia miantsony afaka isaorantsika an'Andriamanitra satria maro dia maro tokoa izany amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny jaona faharoa toko voalohany andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra ho izy hoe fahasoavana sy famindrampo ary fiadanana avy amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izao fampahirizana izao tsy ny tenako fotsiny moa zany zara amintsika eto fa mbola ho avy eo iverina eo ravafezoro sy ranadandrika mitondrantsika ao anatin'izany fampahirizana izany. Fa araka izany tenin'Andriamanitra izany vao vakitsika teo dia tena hoe avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana. Dia miompana bebe kokoa amin'ny fahasoavana tsika fampahirizana antsika hoe mila misaotra an'Andriamanitra tsika satria ny fahasoavany mbola matoy izao atsika. Donc mbola maky tenin'Andriamanitra hatrantsika ao amin'ny Efesiana toko faharoa andiny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary nialana tsangana isika ka nialana petraky ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny habeny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panainy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy ireare. Amen. Zany dia manambara avy hatrany inona ny dikan'ny atao hoe fahasoavana. Zany hoe ny fahasoavana zany dia tsy hoe tsy mendrika, tsy hoe isika no mendrika, tsy hoe avy amin'ny asantsika fandrao isika no ireare. Zavatra mety hoe asika izany, mety hoe fahasalamana, mety hoe fiarovana maro samihafa ary ny exemple izay ataony eto dia hoe ny famonjena izay azontsika. Zany hoe tsy avy amin'ny asantsika, tsy noho ny ezakantsika fa n'Andriamanitra nanome an'izany, zany hoe fanomezan'Andriamanitra antsika izany. Ka manana antony lehibe isika ny isaoran'Andriamanitra dia ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Novonjena ianao maimaimpona izany. Nomena fahasalamana ianao, nomena fiarovana ianao dia noho ny fahatsaran'Andriamanitra, noho ny famoram-pananan'Andriamanitra Jesosy Kristy ho antsika izany dia misaora ianao an'Andriamanitra. Aokontsika tsy anisan'ny azony hoe tsy mahalala misaotra, tsika dia mampianatra ny ankizy kely mba hisaotra kanefa tsika koa mila matsapa, tsika koa nge mahazo tsika foana ny manome ho an'ny ankizy ho an'ny hafa fa isika koa dia mahazo avy amin'ilay aoka tsika atsiaro ny fanomezana ataon'Andriamanitra teo ambony azy fijaliana, atsiaro ny akon'izany famonjena izany amin'ny fiainantsika satria tsy amin'ny mandrakizay atsika re izany fa ny amin'ny fiainantsika andavanandro dia tena hoe fahasoavana izany ry havana.
ny maro miakin'izany a mety ny kapohan' jesosy mba tena hoe ho sitrana ianao a misy fanasitranana eo amin'ny fiainanao dia misaora ianao ny amin'izany fanasitranana zany tena hoe novonjena ny fanahinao a dia misaorana ny Andriamanitra ao tiako mihitsy ny fanahy masina no andresy lahatra anao hoe inona koa ny zavatra afaka isaoranao an'Andriamanitra satria samy manana ny zavatra iainantsika samy manana ny fahasoavana mety hoe mpianatra ianao mety hoe mpiasa ianao mety hoe raman-dreny ianao mety hoe zanaka ianao a fa tena hoe misy fahasoavana manokana nomen'Andriamanitra dia tena hoe le avy aminao ampololotra hoe tian'Andriamanitra mihitsy hoe ianao tonga sainy amin'izany fahasoavana izany dia manasa ny ravafezoro mbola anoza ny fampahirizana izany a ao anatin'ny famporisianantsika isaotra an'Andriamanitra satria tena mahafaly an'Andriamanitra ma hoe ray anazy a dia tena hoe faly izy rehefa misaotra anazy a misy zanany dia manasa anao zay ravafezoro. Alleluia dia faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray tenako amin'ity androany ity mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mankasitraka an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra sy ny mpanompony a dia mbola manome sehatra fahakomivelatra na tena asa fampiponina tahaka an'izao dia anio ny fampahirizana izay efa netiny rahavavy teo a nanezantsika azy dia niresaka hoe famindrapo zany hoe famindrapon'Andriamanitra ny alohan'izany dia andaontsika ny amaky ten'Andriamanitra anankiray ahitantsika amin'ny tena dika zany hoe famindrapo zany ny zavatra ataony zany famindrapo zany dia vakitsika ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo rehefa hitanao dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany ritrantsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany lehibe ny fahamarinanao Jehovah ny anjarako ny fanahy ka dia hanantena azy ao tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy zao sy anao zany olona mitady an'Jehovah zany zao sy anao zany olona manantena an'Jehovah zany ary tsara amintsika sy anao izy efa tsara tamintsika izy mbola tsara amintsika koa izy androany ary mbola ho tsara eo amin'ny fiainantsika foana Andriamanitra zany famindrapon'Andriamanitra zany araka ny teny ireny andiny faharoa amby roapolo hoe famindrapony no tsy nalany ritratsika inona moa no tiana lazaina amin'izany tokony hoe efa lany ritra zany tsika efa soa ihany fa teo le famindrapo raha reny zavatra vitantsika taloha fahotana rehetrarehetra izay nataontsika teo an'Andriamanitra taloha tany mantsy a ny olona iray rehefa manota dia vonona ho faty tapahana ny tendany atao ohatran'izany fa noho ny tonga Jesosy Kristy izay famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia raha hoe fahotana izay mitana raha ny olona izay nanota satria ozy ny ten'Andriamanitra tsy nanota na dia ny anankiray ary zany hoe tokony tsy nisy tafajanony tsika na dia ny anankiray ary fa teo ilay famindrapon'Andriamanitra zany famindrapona zany ohatrany hoe fampitsora-keloka zany nanota nanao meloka ary tsy anankiray ny fahotana nataoko tsy anankiray fahotana nataonao fa navotsitr'Andriamanitra zany no adolon'Andriamanitra zany izy tsy mitanisanyizany hoe mbola anisan'izao nataonao a fa rehefa lasa tany iny a dia adolon'Andriamanitra iny fahotana nataony zany atao hoe famindrapo dia mendrika isaoran'Andriamanitra noho ny amin'izany famindrapony zany matoa zany zao sy anao velinaina eto androany dia noho ny famindrapon'Andriamanitra zao sy anao natao hoe miaina amin'ny famindrapon'Andriamanitra io fofinaina io mba votsika io natao hoe famindrapon'Andriamanitra io tsisy mahavidy vola an'izany fofinaina zany tsisy hoe mahafantatra manam-pahefana dia nahazo fofinaina aloha androany fa ny famindrapon'Andriamanitra tsy nalany ritratsika eny mety teo tsika ho maty fa afaka mitsoeontsony ny androany nefa mbola hitatsika sy anao afaka mifampijereto afaka mifampahereto androany dia noho ny famindrapon'Andriamanitra ka mendrika dia mendrika tokoa raha hisaotra anazy tsika isan'andro ianao vao mifoha maraina dia tena hoe misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny famindraponao satria izany ny antony iainako androany tonga indray atsika ao an-trano ny ariva mbola famindrapon'Andriamanitra tokoa afaka ingeny izy tena hoe zavatra nazo atsika tany ivelany tany tsy lozan'izany ny fahavalo efa miketriketrika salamin'iny na amelezana atsika sy anao fa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nitehirizana zao sy anao dia tratry ny ariva tahaka amin'izao indray ninona zany zavatra miainga eo dia famindrapon'Andriamanitra no mahavelinaina atsika famindrapon'Andriamanitra no iainantsika araka lera hoe miaina amin'ny famindraponao zay tompo dia tena zany tokoa nefa zava-misy tena hoe famindrapon'Andriamanitra ny iainantsika ka mendrika isaorantsika an'Andriamanitra zany dia aokatsika tsy tsatra ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny famindrapony maro ny antony isaorana an'Andriamanitra fa tena hoe isaorana an'Andriamanitra manokana ny famindrapony fa raha nomen'Andriamanitra atsika ny fagagana raha nomen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetrarehetra ozy ny ten'Andriamanitra raha ananantsika ny zavatra rehetra kanefa tsy eto tsontsika dia tsy isy dikany any zany fa noho ny famindrapony maheto atsika afatsika mbola miaina sy misitraka ny zavatra omen'Andriamanitra atsika
dia izay fampahirezana tiako entina amin'ity androan'ity voninahitra ao an'Andriamanitra Reriana dia mankasitraka antsika rehetra dia manao ny Ranata Erika amin'ny indray ao anatin'izany fampahirezan-izany hijery momba ny fiadanana indray izy ao anatin'izany dia mankasitraka indrindra tompoko. Sitraka indrindra tompoko voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manome anasehatra amin'izao fotoana izao ahafahako nay mizara fampahirezana. Araka ny tema anatin'ity live ity moa dia fisaorana. Ny saotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fiadanana araka ny efa nazavain'ny anabavintsika teo nazava izy ny amin'ny fahasoavana ary mendrika ny saorana izany fahasoavana ny men'Andriamanitra antsika teo anatin'ity volana ity be dia be tsika nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny famafazana tahaka izay koa ny famindrapon'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao dia anazava momba ny fiadanana entiko ampahirezana tsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Amaky ten'Andriamanitra isika dia hitantsika amin'ny Isaia 7:20 dia Jaona 7:17 vakiko ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ho Jehovah. Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Ozy ilay ten'Andriamanitra tao amin'ny Isaia manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mino fa fantatrao zany ny ten'Andriamanitra zany. Mety manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ny ratsy fanahy ava-malala izay manaraka an'izao ten'Andriamanitra izao dia ireo olona izay tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Ireo olona izay tsy manana an'Andriamanitra zany raha ny tena izy ao anatin'ny fiainany ao. Fa fanahy ratsy no ao anatin'ny fiainany. Mety ananany zavatra mety endrika ivelany. Ny endrika ivelany ohatrany hoe mety ananany mety tsara tarehy izy, mety hoe manana vola izy. Satria mieritreritra ny olona hoe ny vola mety mampiatana. Kanefa indraindray rehefa tonga aza ny vola indray dia ohatrany hoe mitetitety ny olona sao dia misy mangalatra, misy fanahiana be dia be. Na amin'izao fotoana izao ary moa zany tsika dia diniantsika hoe atao anatin'ny telefona vola anaty compte nefa indraindray misy olona indray misandoka anatin'izany dia tsy any zany ny fiadanana. Ny ratsy fanahy ihany koa dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ireo olona izay tsy manompo an'Andriamanitra, tsy alala an'Andriamanitra, na manao an'Andriamanitra ambanin-javatra, na manao an'Andriamanitra mieritreritra hoe Andriamanitra tsy misy zany ny olona ratsy fanahy. Ary ny olona ratsy fanahy koa tao amin'ny Baiboly mivara ny ten'Andriamanitra fa ireo olona izay mivadika tamin'Andriamanitra, ireo olona izay tsy nanompo an'Andriamanitra, nanakalo an'Andriamanitra tamin'ny arena, tamin'ny vola, fa tsy tena nametsaka an'Andriamanitra ho zava-dehibe dia tsy misy fiadanana ho an'izany olona zany satria tsy misy fiarovana ny fiainany, mijala ny fiainany, mitebitebylava ny fiainany, ny devono mampijaly anazy andro aman'alina ary dia tsy misy fiadanana ho an'izany olona ratsy fanahy zany. Fa Jesosy kosa nefa nitenitety tamin'ny mpianany manao ihany koa izay manaraka nyity fotoam-bavaka ity dia eto dia mampahery anao ary, eto dia mampitraka anao izao fotoana izao. Fa Jesosy hanome fiadanana ho anao. Jesosy handrotsaka fiadanana ho anao, tsy tahaka ny famineny izao tontolo izao. Izao tontolo izao rehefa manome fiadanana dia fiadanana misy tambiny. Ohatrany hoe ameko ianao androany noho ny antony izao. Fa ny Jesosy dia izao, rehefa tonga mpianany ianao, rehefa tonga mpankatoy ianao, rehefa tonga ianao manaiky anazy, manaiky ny sitrapony, manao izay zavatra tiany ataonao dia manome fiadanana izy. Tsy fiadanana tahaka ny any amin'izao tontolo izao. Ilay fiadanana any amin'izao tontolo izao izay ambaran'ny ten'Andriamanitra eto dia ilay apetraka ianao izao ao anatin'ny toerana misy ianao, amena zavatra maro ianao. Ohatrany ilay mpanan-karena anankiray ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe nahazo zavatra rehetra izy dia niteny taminy miadana fanahiko zany zavatra nataony ny milamina manty fa izay fa ozy izy Andriamanitra niteny Jesosy manao hoe raha ny oalina no alaina aminao ozy izy ny fananao dia ho aiza ireo arenana io. Zany hoe tsy tany amin'ilay arena loatra zany fa ilay fiadanana atao amin'ilay Andriamanitra zany. Andriamanitra zany nametsaka fiadanana zavatra vao amin'Andriamanitra zany dia maharitra mandrakizay tahaka ny famindra-po teo nolazain'ny anabavintsika teo. Famindra-po maharitra mandrakizay nampaharitra antsika. Dia tahak'izay koa ny fiadanana amen'Andriamanitra antsika dia fiadanana mba hahasoa ny fiainantsika ary tsy hoe ny fiainantsika ihany fa amin'ny ara-panahintsika tsiraray avy, amin'ny izay rehetra momba ny tenanao. Indrindra tao anatin'ity volana ity izao raha mbola misy mpino raha manaraka an'izao live izao, manaraka izao fotoam-bavaka izao, mbola velonaina ianao dia fiadanana avy amin'Andriamanitra zany. Tsy ampitsika fotsiny matsy mampatatra an'ilay fiadanana hoe tena mba miadana kosa nareo zany, nefa ny sainao tena miadi-tsaina be mihitsy ianao hoe ahoana reny mavy dia voafonjy ave sa tsy voafonjy.
raha toko eny am'raha oalinatsa mba ahoana reza no aviko zany fa ho an'ny olona tena hoe menandriamanitra fiadanana izy a dia tsy manana fanahina izy hitanao andriamanitra misy tena zany apetra maniko fanahinareo rehetra ozy izy fa izao no mianareo tsy ndrovozy izy navoromanidina tsy mamafy izy izy na mijiry kanefa ndrainareo izay ny andanitra mamelona azy reny zany hoe misy fanampiana menandriamanitra anazy manoka misy apetsaka andriamanitra anatin'ny fon'ny olona anankiray arovan'andriamanitra momba anazy menandriamanitra fitsarana izy amin'ny ady aty eny zay matsy mahatonga atsika hoe tonga amin'i jesosy hoe tonga amin'i jesosy ianao hanana fiadanana kanefa nalohan'izany dia teny jesosy mane makanisa ty ampy ianareo rehetra izay miasa fatatra sy manino sy mavesatretana fa izao na meana fitsarana zany hoe le zavatra menandriamanitra zany dia mba hahatonga atsika afaka ny etaetatsika afaka ny zay zavatra mety ilaitsika tsisy fahabangana tsony zay fiadanana menandriamanitra zay fiadanana mizotovo zao matsy a dia fa misy banga ihany satria raha eto am'izao tovo zao fotsiny ny tsika matsy rehefa miaraka amin'andriamanitra dia tsy nieto ihany fa mandrakizay atsika eo zany ianao dia fa afaka misatatra hoe jesosy malalo ninina zavatra tsy haiko aty ninina ady tsy haiko aty efa tsara lahatra le miandry any efa tsara lahatra rehefa nomanino anaka zay zavatra kely sy bitika lalovakeo ka zay tokony isoratsika ny fiadanana menandriamanitra atsika tsika matsy ny fotsika io izy mbarantenandriamanitra dia mamitaka io avoapotsika ny aviniaino izy izy tenandriamanitra rendray ao ny fahavalo miditra rehefa miditra ao ny fahavalo raha ohatsy misy olona manokatra lalana idirany fahavalo hitsao dia lasa simba tenan'io fa tsika rehefa nanotra ny fotsy to an'andriamanitra dia amy tsara an'andriamanitra fiadananao dia zay mahatonga anao tsy erikenitra tsony ianao tsy totodika tahaka ny vadiny lota bambaranten'andriamanitra hoe mierika izy dia bambaranten'andriamanitra tonga vongatsira izy satria izay zavatra misy ka eto dia manambara amintsika tsiraray avy ny fiadanana vo amin'andriamanitra dia tsy hatonga anao totodika tsy hatonga anao erikerika fa ampo anao ny fahasoavan'andriamanitra ampo anao ny famondrapon'andriamanitra ary ampo anao koa ny fiadanana zay omeny jesosy ianao zay mihoatra lavitra anao ny vola sy ny arena ary tenenkeany hoe tsy le vola reny mampiadany elaitsika zany amin'ny mampiny kristianina andriamanitra afaka maniraka olona matsy ianao anjaraka misy olona hoe tonga dia misy ampiasain'andriamanitra hoe amin'ny kontinao io dia andefasana misy olona ampiasain'andriamanitra hoe andefasy vola ty olona ty satria zay ny zavatra tsy ampy aminazy fa tsy dia tena hoe ino mameno mibanga fiainan'le olona fa le fiadanana avy amin'i jesosy ilay mety tsy manana fanahina ianao fa afaka miady ho anao andriamanitra afaka mampandresy anao andriamanitra afaka mombanao izy ary ninina hoe mety vahaolana ilainao eo amin'ny fiainana dia efa izy mame vahaolana satria ilay andriamanitra tompontsika dia andriamanitra tompony vahaolana ka mahereza raha lasa ranavavy isory ny fiadanan'andriamanitra isory ary amin'izao fotoana zao tsika dia andetsika hivavaka tena isotra an'andriamanitra ny fampahirezana ny etiny anavavitsika teo ny fahasoavan'andriamanitra tamin'ity volana ty teo famindrapon'andriamanitra ary tena koa ny fiadanana izay meny jesosy zay mahatonga jesosy ny teny moa tsy manao hoe aza malahelo na matahotra ny fonareo zany tsy tokony hanana alahelo ianao anatin'ny fonao ao tsy tokony hanana fatahorana ianao ny amin'ny zava-misy satria jesosy nefa nytena hoe matika ao izy fa izao efa naresy zao tontolo zao amen ka zay fampahirezana tsika isotra an'andriamanitra ny amin'ny fampahirezana teo dia averiko amin'ny anavavina ela ny fanoizana fotoana hiara ivavaka isika tokoka raha io mbola misotra anao zay amin'ny anaran'i jesosy ny amin'ity fotoana androanyity zay nafahanay neny ny fampahirezana teo tamin'ny alalan'ny teninao tokony teo ny fahasoavana teo ihany koa ny famindrapo teo ihany koa ny fiadanana nandritsany volana iny andriamanitra nandritsanyity volana ity jesosy malana nzay mbola ho avy azy dia isorana ianao makasitraka tompo satria manana hevitra everana anay ianao dia hevitra tonga fiadanana fatsoloza mba amin'ny anay fanantenana ny amin'ny farany makasitraka andriamanitra satria tsara aminay ianao aza ny fampahirezana any dia tehirizo anatin'ny fonay mba hahatonga anay tsy voasariky ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao amin'ny anaran'i jesosy kristy alleluia amen alleluia dia makasitraka ny rahavavy sy ranadà mitondra antsika tao anatin'ny zay fampahirezana zay sy tao anatin'ny mivavaka iny farana sady ny fotoanantsika mino fa na zavatra indray ianao na fitahipana indray hoanao tao anatin'ny tsileva ity fandaroantsika ivavaka ho an'ty alina ity
ary sotran'andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra meny atsika tao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia asandrato sady ny feoanao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenonao hatrany zay mbola afaka manohy izao vavaka izao mankasitraka fenonao zay tokony amin'ny fanatrehanao tao anatin'ity fotoam-bavaka ity tena tsapanainao fa mihaino vavaka tsapanainao fa mifanainao mihitsy no nampahiranay ary ankehitriny Jesosy raha hiditra anatin'izao alina izao zahay dia mino zay fa nifanainao masina mbola tsy mandao anay raha toy zao zahay Jesosy dia ianao no ametoro-maso mamo amin'ny tsirairay avy any amin'izay toerana misy anazy any oka ny ranao no andrakotra anay ary sonay eo amin'ny tolambaravaranay Jesosy ka tsy ho hita masony ratsy fanahy zahay ny efitranonay ny tranonay ary ny quartier misy anay dia tena hoe hoarovana satria misy zanak'Andriamanitra ao amin'izany toerana izany Jesosy tsaronay mbavaka koa ho an'ireo izay mbola andeha hiasa ho an'ireo amperinasa sy ho an'ireo eny an-dalana rody amin'izao fotoana izao naiza misy anazy dia ny anjelinao hitovy manodidina anazy rakofana amin'ny ranao izy Jesosy ary araka ny fampaherezana teo dia aoka tena hoe ny fiadananao no amen'ny fony dia misaotranao zay ny amin'ny fiarovanao misaotranao zay ny amin'ny productivité omenao anazy any amin'ny toeram-piasana ny any Jesosy tena hoe hiavaka satria manompo anao dia amin'izao alina izao koa andreo izay atory dia ianao na ametoro-maso mamy ary tena hoe hanovozana hery vaovao indray hiatrehany rapitso raha sitrakao hanomponay anao dia misaotra indrindraray eo misaotranao manokana zay ny amin'ity fotoam-bavaka ity misaotranao zay mino zay fa hanoraisinao ny fisaoranay mino zay fa ny fanainao masina no ampatsiahy ny teninao any vahoakanao ankasitraka fenanao zay amin'ny valobavaka rehetra Jesosy dia renainao ankalazainainao fa Andriamanitra tsara loatra ny Andriamanitra hiaraka aminay ao anatin'ity herinandro ity dia atolotrayanao Jesosy ny herinandro manoka ny ty alatsinainy ny alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy lahady ny andro rehetra sisa hiainanay dia atolotra ao anao zany dia misaotra indrindranao zay Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen amen dia makasitraka indrindranao nahatratra amin'ny farany manonona ny fiadanantompo anapaka ny fonao sy ny ankonanao dia hitodrananao ny tenako amin'ny salamo fa 19:25 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe endoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehova andro lava ianao amen dia samy tahiny tompo rapitso tahaka an'izao indray ny fotoanantsika tompo veloma tompo Tranire wanyamina ulipokufa iyaniti yako kanyutumpu kwane deyana izanidi yako maiti atranire wanyamina ulipokufa iyaniti yako kanyutumpu kwane deyana na isupatra izanzitia makahala maladalade zimampana itupuo fiza evokasaku zimetimya izanidi yako maiti atranire wanyamina ufa iyaniti yako kanyutupu kwane deyana turuni to yesulira bamitala utupuo ni viva vaku nuamavu
mateiza izany diako mahitsy atranire hoany aminao fa iany tiako ka nio tompoko ane te ianao na manangasangako miazo ilay tanàna zay midolana de tsy miambamba tompoa ny faniriako tokapila izany diako mahitsy atranire hoany aminao fa iany tiako ka nio tompoko ane te ianao ka nio tompoko ane te ianao ka nio tompoko ane te ianao te ianao